Manatra ny fiarabana tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao hariva izao tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasa mampanajana izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika no isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao hariva izao, nitondra fanazavana sy nampafantatra ny zava-misy marina mikasika ny fantarana ny feim-potoana ahafahana misoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy amin'ny alalan'ny ordonnance izay navoakin'ny CENI ny filohan'ny Antokotima Marc Ravalomanana androany. Entitra ary nahitsy ny filoha Ravalomanana nilaza fa tsy manara-dalàna ary manome vahana osoka sy ny alabato andinana ny safidy-bahoaka io fanapahan-kevitra no raisy ny CNIO ka mametraka aya ho an'ny malagasy rehetra. Mila mijoro eo anatrehan'ny zava-misy ny olom-pirenena ho sahy-joro anohitra ny tsirariny hiaro ny safidy. Ndao rahantsika ny tato-baovao mahakasika izany. Raha ny lalàna dia ny 3 novambra teo no tokony farana ny fampidiran'ireo olona ao anaty lesam-pifidianana amin'ny alalan'ny ordonnance. Nanapa-kevitra indray nefa ny CENI fa ho tohizana hatramin'ny 4 desambra izany. Tranga izay mametraka ayay ho an'ny olom-pirenena. Tebiteby ny olona satria tsy malala araka ny tena tokony ho izy. Zahatra fantatra amin'ity fisotran'ny fifidianana eto Madagasikara ity. Tena tsy malala ary tompotrano miona. Zay no tonga hoe misy fanambarana maiky ary tena maiky ty mbola fanambarana maiky koa ty androany ty. Zay taoko amin'ireo zao. Mikasika ny fantarana ny feim-potoana ahafahana misoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy amin'ny alalan'ny ordonnance na ny hitsi-volana dia tena zava-doza be raha tsy voafehy tsara. Zava-doza hoy aminareo. Ary niteraka ahialy lehibe dia lehibe ho anay, ho atsika, ho an'ny malagasy rehetra, ny nandraisana ny CENI fanapahan-kevitra anitatra ny feim-potoana hatramin'ny 4 volana desambra 2024. Maninona no miteny izany aminareo? Miteraka iaho aminareo ny fanitarana ny fahazahoana n'ilay misoratra anarana amin'ny alalan'ny ordonnance io. Ny antony dia tsotra. Efa niona tamin'ny CENI zahay. Za mihitsy nitarika azy tany niaraka n'ireo délégation reo. CENI taux de dôle complet mihitsy ndrareo tamin'izay. Dia ny fanapahan-kevitra tao te hoe tokony farana volana novambra izy. Satria voalohan'ny volana desambra dia nomboka indray ny ralina. Niara nidinika an'izany zahay tao amin'ny bureau président ny CENI. Kanefa nisy fanambarana tapoka hoe hitarina hatramin'ny 4 volana desambra iray. Maiky. Satria lasa mifamitaka ry zany ny zavatra mitranga. Sarotra ny fanatanterana ny pitsopitso ny ara-pifidianana raha ny ara teknika aminjerena momba ity fanapahana izay navoaka ny CENI ity. Ka dia nanao izao fanambarana maiky izao izahay. Ary ametraka fanontaniana amin'ny CENI. Naniraka ny solotenanay izahay tany amin'ny CENI omaly 2 desambra. Mba iona amin'izay tompona andraikitra ny CENI anazava sy ame toky fa tena ho vitany tokotra ny fanatotana sy fizarana n'ireo lay karatra mpifidy. Miteraka lehibe ho anay zany. Satria mety fomba ahafahana manao osoka amin'ny alalan'ity lisitry mpifidy ity. Mety ho aminareo. Tsy ho tratra naovinanaoviana ara teknika. Tsy ho tratra n'izy ireo naovinanaoviana mihitsy ny fanatotana sy ny fizarana an'ireo lay fitaovana entina hifidy ao anatin'ny feim-potoana 5 andro fotsiny. Ary alay fisary an-tsaina nefany. Fa misy toerana, misy commune manera Madagasikara andanana tongotra mandritra ny 2 andro, 3 andro, 4 andro ara. Dia ho vitany CENI ve na vitan'izany? Kototo be, tsy mety. Ary hitako mihitsy ilay fiarahamonim-pirenena solotena izay niteny. Fa tena tsy fanarahan-dalàna zao. Ka tokony hodinian'ny CENI tsara ny fanapahan-kevitra ny raisiny. Fa raha tokony ara ny 30 volana novambra iny efa ady hevitra lava be. Ary ny tena loza dia ity. Mifanaraka izay tamin'izay niona hoe taminareo tamin'ny volana oktobra. Tamin'izy nilaza hoe ho sokafana indray ny lisitry mpifidy.
amin'ny alalan'ny amin'ny alalan'ny didy tsy volana. misy ny lalàna mifeny fakana ordonnance saingy tombo fanipaka amin'ny lalàna voasoratra ny tranga miseho amin'ny fakana izany. De tam'izay ny fanaraka zay tao amin'ny bureau amin'ny président niaraka tamin'ny délégation zay nytariako sira reo commissaire-ny eo amin'ny CENI milaza fa hoe atao approche individuelle zany hoe tena le olona manam-paniriana ifidy ka tsy voasoratra anarana no mikarakara ny dossier-ny de ety makany amin'ny chef-tany izy a makany ny certificat de résidence de rehefa avy eo izy a verina makany amin'ny CENI a de manamarina ny CENI hoe tena tsy voasoratra marina izy a de lasa izy makany amin'ny tribunal a de men'ny tribunal hoe marina zany a reto ny fanamarinana de mahazo an'ilay ordonnance izy a zay izy vao miverina makany amin'ny CENI a manoratra ny anarany zay ny fanarahana zay ry CENI a kanjo amintsika miresaky zao an'le fatrana lenay ary manana profo an'izany zahay olona anankiray amin'ny atoko politika anankiray no mitondra an'ireo dossier aman-jatony maka an'ilay certificat de résidence any izy de azony le dossier le certificat aman-jatony ia de lasa izy makany amin'ny CENI de lasa koa le eo amin'ny CENI a manao an'le izy manao tanteraka hitanay mihitsy zany manana profo zay a ary eo amin'ny bureau-ndrareo mihitsy manao azy de vita zay de lasa izy makany amin'ny tribunaly tonga any tribunaly mba mamaly ihany a tena nisy zany a namaliny amin'ny tribunaly tsy mety ty satria ty eka tena karazana fitsarana hoe mikasika aminao le izy de mba olona tokana zany a satria atao enquête izy a atao fanadiadina nahazo baika avy any ambony tany ray le eo amin'ny tribunaly a de manao tsy fidiny an'izy feno rey le dossier aman-jatony lasa izy miverina anakany any CENI soratany hoe ny anarany misy zany raka tena misy zany a tena mampiteny moana mihitsy le izy a ary manana preuve zay mba miresaka an'izany aminareo naka huissier mihitsy zay misy le izy de noho an'izay ara vitan'ireo de nanontany zay zao eto Antananarivo hoe firy eo eo ary zany a mba ameo anay a le liste définitif le tamin'ny arretage farany ataotsika tamy 15 volana Mai lasa teo tam'ty taona ty de firy re olona tonga ny soratra anarana indray a amin'ny alalan'ny ordonnance de ahoana le izy de izy mbola tsy azo amena fa zay nefa fa manana efa vitany eo eo amin'ny 500 eo 500 eo aloha zany zao nihitatra am'izao 520 519 589 asa koa ny arrondissement 6 izay fa fantatra i daholo izy de gagy zay de ahoana io zay le zay ka mety hiteraka doublon mipetsaka mihitsy izy io miantso ny CENI mba hijery akaiky ny zava-misy amin'ny tsy fanaran-dalàna mitranga momba ity ordonnance ity ny TIM ary miantso ny olom-pirenena rehetra ho say sy hijoro hiary ny safidy koa mba hiverenana ny fifampatokisana eo amin'ny CENI a fikirakiran'ny fifidianana sy ny vahoaka mpifidy a zay mananjo hifidy de oka rery CENI mba hihevitra sy andiny tena tsara ianareo satria zava-dehibe zany koa de miantso voaka malagasy keo aloha manana zo hifidy mba tena ho mailo tena ho mailo anao andro masom-pokon'olona mihitsy satria efa hita mibaribary zany zao a tsy fanarahan-dalàna tsy fitanana ny teny zay natao misy eo amin'ny CENI ka dia miaraky sika manao araky zay hitandrefy azy aby manamarina miaraka ny liste mpifidy indrindra fa reo le mpifidy vaovao a zay vao nazahoana le ordonnance ary indrindraindrindra koa fiarovana ny vato zay narotsaka satria manao izy azony atao mihitsy ndrareo a anamolana ny sinzany osoka izy zany tam'izay toerana rehetra nataoko fitsidiam-pahatany de tena gaga ka de miantso ihany keo zay ny mpifidy a sy ny voaka malagasy hoe aminareo a mba ho mailo andray andraikitra ary indrindraindrindra sahijoro ilazany marina tanteraka hoe zao zava-misy aty aminay ary de makasitraka ndrareo amin'ny tribunaly a tena makasitraka satria mieziky izy ireo mbola veliko ihany a eo amin'ny 500 eo a 20 sy 500 9 sy 500
eo amin'ny 7,valopolo sy 10 reo a eto Antananarivo renivohitra zany reo a ny anarana tafiditra zareo olo zany zao hatramin'izao. De misy reo le olona zay saingy mpitandro filaminana no maro amindreo am'le lista vaovao fa na diady zao izy atoly ary zany le olona nisaotra anarandreo saiky zandary maramila ho hitatsika eo e fa ivoaka io satria fa manana an'le profo rehetrarehetra zay aty reo daholo zany no anatin'ireo le hoe nahazahoana ordonnance reo maka an'le ordonnance mazava aminareo an'izay le hoe zavatra maika tena maika vaovao maika tsy mampandriandro tsy mampandrialina satria tena mba teanana ny soa isika mba tena safidim-boaka marina zao ny voaka malagasy tena milaza aminareo a fa nahita maso aho vao maly fotsiny zany mery mandroso zany a tany an'izany Ambatolampy tsy mahafotsy zany a ary androany ray a nandeha tery amin'ny 5 arrondissement tany Arivomamo tany Vakana Karatra los tena mahantra mihitsy ny voaka malagasy mahonena mahita azy de mbola angalarana ihany amin'ny vatana mbola hodikodina ihany ny safidina jorory malagasy sahina reo tongava mifidy tongava manefa ny didy tsisy afatsy zay fahefana any aminareo zao any amitsika zao fahefana manambatonga ny fotoam-pividianana ka de samina reo mampiseho zany fahavononana zany sazany malagasy zany ary mendrika eo atsika mba hanana fanovanana ny fiainana fa matoky sy mino fa vovoatsika io mino ao fa vovoatsika io joro daholo nareo asiovy am'izay ny fahasahina viazaniko ao anatin'izany indrindra ako ny fampelezan-kevitra izay hatrany dia nanao be midina teny amin'ny boriboritany fahatelo ny kandida Ravalomanana Tojo sy ireo mpiaradia amin'ny androany nisany koa ny fitsiriana ifotony ireo asa izay efa mandeha ho fanatsarana ny tanàna izay efa mandeha ataony kandida amin'izao fotoana izao teny Ambotrakely teny no ny aingany diabe sy ny fampelezan-kevitra nandritra ity fotoana ity ka tsy ny farany izany raha tsy teny Vasakosy isotro teny tazana tamin'ity diabe ho an'ny androany ity fahavelom-panantenana ny mponina Antananarivo nahita ny fahavonona ny kandida Ravalomanana Tojo anova sy itondra fanantenana indray ho an'ny mponina Antananarivo eo ihany koa ny famahana ny olana maro samihafa toy ny fiakaran'ny rano sy ny fanazavana ny lalankely eto Antananarivo renivohitra andao raha tsika avetrany ary ny tato-baovao mahakasika izay teto amin'ny fokotany Ambotrakely no niaingany diabe ho an'ny fanovana sy fanantenana izay nataony kandida Ravalomanana Tojo sy ireo mpanolontsaina iray lisitra aminy vahoaka maro no nanotrona ny kandida tamin'izany na ny tanana ireo mpiaramonina sy mpiray tanàna mba hanarenana sy hanovana ny zava-misy eto Antananarivo renivohitra ny azo anavara-doha ary ny toy teny Besarety ny dia
Tena vonitsika am'le fanovana hitatsika zao fa niady la politika anapahatra ny firenena malagasy azonareo zany ary tsika tonga miaraka firaisan-kina sy ny fihavanana fa tsy hanao ady la politika fa malahelo eo vahoakatsika andao arytsika toizony dia sandatry ny asa ho an'ny fanovana amin'ny zava-misy iainan'ny-pony eto Antananarivo no naseho ny kandidaty eto amin'ny tatatra Besarety sy ny tatatra ihany ataotsika fa eo ihany koa ny fanazavana ny tanàna hoy ny kandidata Valmanana Tojo. Salamana daholo mahentsara venareo hitatsika amin'izao fa ilaina amin'ny fanadiovana taminanao jeritodika an'ireo fahasalamantsika dia ny kamaron'ny aretina rehetra hita dia abazana fahadiovana daholo ka zao tsika manao curage tena ilaina mihitsy zany isorana daholo tsika rehetrarehetra fa mbola voavoalohany fotsiny zao fa manaraka tsika tena mbola hitondra bulldozer be sy technicien spécialiste mihitsy zay ataotsika madio be daholo ny talana ary mbola ampirety ty elakelatra ty taorian'ny fijerena ny asa fanadiovana ny tatatra teto Besarety dia niazo any Mahavoky, Antaninandro, Ampandrana ary Behoririka ny kandidata sy ireo mpiray dia aminy.
Chica, tudo feito Chica, tudo Chica, tudo feito Chica. Numero 4 de Chica, numero 4 de Chica. Alô, Taretica, bora, faz a mítica. nanamafy ny kandida Ravalomanana Tojo fa tena ilana fanovana ny fiainam-bahoaka iainga eto Antananarivo izany fanovana izany fa ampitehana ny nisy teto hatramin'izay hoy ny fanazavany. Tsika mitondra fanovana ary izany fanovana izany miaraka amin'ny filaminana izany. Tojo Ravalomanana dia mpitondra endry dia mitarika vahoaka endry. Tsika tsy misarika ady tsy misarika inninona. Hitantsika amin'izao fa 12 taona lasa zay nisy mifanonganam-panjakana tsy nitondra afa-tsy fahoriana zany. Zao zany zao tsika manao antsoavy amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra mba hirahina hifidy any Tojo Ravalomanana ka tena fahatsika mandroso amin'izany tena fampandrosoana tena izany. Nitoy ny hazo anakady tapaka ny diabe nandalana ny tany mena ary ny hazo anakazo manga.
vitsivitsy dia hipotsaka ny mazava mahazavary vahoakana Tananarivo tongava fidy vao maraina raha iso tanana no avinao efa tonga ny tojo Ravalomanana dia hipotsaka ny masoandronao maheno tana daholo anaiza manaiky tany olona aiza manaiky ataon'ny olona fitaovana politika fotsiny jereto fahatrany eto mitsangana ny vahoakana Tananarivo tongava fidy aranao tsikiraidia miaradia fitaona firaisakina zao matsy miady politika tsony zay fa mbola hijanona eo amin'izay vaovao ny fampielezan-kevitra izay hatrany isika metoy ny asa fampahafantarana ny candidat Ravalomanana Tojo ho an'ny antokotiko i Madagasikara eny amin'ny boriboritany ny fahadimy eny ny fitsidiana isam-baravarana no ny tanterahana ho an'ny androany ka nitarika izany ny filohan'ny antokotiko i Madagasikara Ravalomanana Mark vahoaka maro ihany koa no nanosona azy ireo nandritra ity fotoana ity tsapa nandritra izany ihany koa ny fahantrana mahazo ny vahoaka malagasy ka nanantana ny filohan'ny antokotiko i Madagasikara Ravalomanana Mark ny vahoaka malagasy sy ny mponina teny antoerana mba andray anjara sy anatanteraka ny fifidianana ny 1 Desambra ho avy izao teo arahantsika ny tady vaovao mahakasika izany mandalo etanareo Ambotsaratelo aho tena faly tonga ty Ambotsaratelo ka dia zao ny antongaavako aty ty jery zava-misy marina ty antoerana tya fa aty aminareo ty la zao tena sahira hitanareo nanamboaratsika ty fampinoa tsy manavao tya Ambotsaratelo Soavy Masoandro jereo namteny an'iny ara mbola manavidy tena mala tonga tya Soavy Masoandro mara la zao adolo zao mandavo zao zao misy zany fa nampina nreto saikeo arrondissement mahasoatsika zany dady zany mahasolo izy avy mahafinaritra zay tongava mifidy am'varaika amin'ny 10 Desambra firina numéro fidina Raiso Ramanome vola Raiso Ramanome fandezana ninina omeny Raiso fa aza midy mifanahanareo aza midy mivatonareo aza midy misafidinareo fa idady tsy an'olo batsy mafanana Composé, ça va t'en enchaîner, non? Ramène-le là de base. Vahoaka marobe no tonga nanotrina nanaraka ny diabe fampelezan-kevitra tety Soavy Masoandro sy ny manodidina androany izay nirana tamin'ny filoham-panorina ny antokotiko i Madagasikara Mark Ravalomanana ireo mpiray-lisitra amin'ny candidat Ravalomanana Tojo ary nisy olom-bavam-bahoaka voafidy teto amin'ny boriboritany fahadimy nandritra izany no nampahafantarana ireo mponina ety antoerana fa tsy misy afa-tsy ny candidat laharana fa-efatra no vahaolana mpandroso ny tanàna n'Antananarivo. Soavy Masoandro atika makany Tojo Ravalomanana tao sery firina numéro ny ainga teto amin'ny tanàna n'Ambotsaratelo Fokontany Soavy Masoandro ny diabe fampelezan-kevitra fampahafantarana ny candidat Ravalomanana Tojo ho an'ny teto amin'ny boriboritany fahadimy androany
hita nandritra ny fitsidiana isam-baravarana no tanterana androany ny fahasairana ny mponiny ety an-toerana ny faharatsiany lalana ny loto sy ny fahatsetsena ny lakan-drano sy ny olana maro lafo tsy voatanisa nanambara ny filohany ny tokotiako i Madagasikara raha nahita izany fa tsy sarotra ny manarina ny tanàna manana traikefa amin'izany ny kandida laharana faha-efatra mila ireo mponiny ety an-toerana an-datsabato ho an'ny kandida Ravalomanana Tojo mba hatanteraka izany fanarenana sy fanovana ny tanàna izany. Mandalo sy mitsidika an'reto mpivarotra taraina daholo zareo amin'ny zava-pisadia tsy mampipahalemana ny loto fanadiovana ny takatra ireny rano moa fa tsisy raha teo jiro tsy mantely rozy tena mahampalelo mihitsy ny raty amin'ny faritra ty ka be zao tsy maintsy anaovana etsika manokana mihitsy ny zareo mba hiverena amin'ny fiaina amin'ny andavanandro ohatrany tsy olona mihitsy ny zareo aty dia izay no natongavako aty hijery anareo aolo loatra hoe misy fitsaboana koa zao hoe hijery azay koa zay atao mamay foana zay ary matoky koa nefa fa hifidy an'ity zanako ty zareo amin'ny 11 décembre ho avy zao fidy io aloalo mandalo eto amintsika président Ravalomanana Marika manolotra atsika firina kandidata firina numéro iza lafidina iza lafidina mila verina miasa Antananarivo mila verina miasa ratsy ny lalana mijalo vahoaka tsy mampopy tsy mandeha ny rano tsisy jiro tsy misy mandeha amin'ny lomika izao manana tsy dada Ravalomanana manolotra amin'ny Tojo izay ho fiditsika be ny tanàna ny toina makivakana Varabohitra Amboditany Mena ary mamba ny diabe fampelezan-kevitra faritra izay be mponina indrindra raha eto Soavimasoandro lina amin'ny fandrosoana ireo mponina ety an-toerana izay manao soa le venam-bola anareo efa firy-taona fa ela be no nisy ty toerana ty teto mahita ny olona tena sahirana fadiranovana dia izay misy mifankatany olona salama reny zany reo tonga ty dia izao nresahako aminareo matoa tonga ty Ambotsara kely ty mbola Ambotsara kely eny mbola iazy ihany ty Ambotsara kely fantatro fitarainanareo taty tongava ty Soavimasoandro dada fa tena mila anareo zay dia naka ty dia nandalo teria zao dia mitaraina aloha teo vitako raha pitsy daholo reo hoe zao dia davinay dia eto zao miresaka amin'le mpivarotra eto le vidiny le entana hoy zay miakatra isan'andro isan'andro iny tena mampitaraina anay dia nareo zay tata zay mikorotanandro zavatra tsara fotsiny ho an-tsaina dia hoe rehefa manao soa amin'ny mpiarabelona aminao ianao dia ty mamoditra man'olona foana Daleta amin'ireo Varabohitra tena gaga misy fiovana be Varabohitra tena gaga dia zao ny antony andanako aty mba ilaza aminareo hoe tena ilaina fanamboarana fanampiana ary indrindra fanatanteraka mihitsy zavatra misy eto satria nisy fiovana be zay fotoana maromaro zay dia folo taona zay dia zao toky anareo eto Varabohitra fa anao araka zaza tao miaraka amin'ilay zanako Tojo Ravalomanana ko afidio amin'ny taraika volona Desambra ho avy zao Tojo zay orokoraka be ho président Marika Ravalomanana saotra président misaotra candidat Tojo Ravalomanana nanolotra fitsaboana mahay maipona miaraka amin'ny fanafody misy fianakaviana manjatony tao ambany tao mitsidika tao président Ravalomanana tsy voasantatry ireny reny atao hoe santatry ny fiara-miasa amin'ny vahoaka na Varabohitra sy Soavimasoandro mbola ho avy ny maneja be araka ny fomba fiteny izao aloha tsy ho vitantsika izany raha tsy tonga mifiditsika amin'ny 11 décembre mifidy numéro firina solution Tojo Ravalomanana
tanàna tondra lalana faefatra enonareo dao zany a betsaka zay lalana nanetsika zay maro le olona hitako teo fa tena te iova daholo le olona fa tamatra be da be fa zao aza fatavatra fa tiantsika ny fahefana hatramin'ny zao dia mitety ny fokotany 7 ny avato amin'ny mpanohana ny candidat Tojo Ravalomanana larana faefatra ny androany dia afakely satria notrony ny président Ravalomanana manokana mihitsy izay boribory tany fahadimy androany dia tetia Soavy Masoandro ary tia mifaritra anankiray atao Imamba izay faritra iray atao anatin'ny fokotany Soavy Masoandro be ponina indrindra raha samy fokotany satria misy Borofandatsaham-Bato 20 fokotany lehibe indrindra manera Madagasikara nafinaritra ny dia satria na teo ary Mpanelinghelina izay voakarama teo reo atao hoe tsy manana conviction tsy manana tsy resy lahatra na amin'inona any amin'inona fa ararotiny sasany no mifantrana dia mirediredy nefa tsy namaly le provocation isorana orakoraka be atsika rehetra efa hain'ireo tsy anjery Tojo le candidat larana faefatra manana vina petrapetraka ary efa voaofana manokana mihitsy zany aomeo an'ny olona sahaza azy ny fitantanana ny tanàna n'Antananarivo meo ny olona marina meo ny olona mahay fa tsy olona manana tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia olona anjato no tantavana nanatona mpitsabo nandritra ny etsika fizaham-pahasalamana maimaim-poana izay natao teny amin'ny fokotany ny Soavy Masoandro ho an'ny androany hitana indrindra izany efa mandalo fahasahiranana ireo mponina kazara raha misy etsika ahazahoana mitsabo tena maimaim-poana toy izao manampy betsaka ireo mponina tiany antoerana ity etsika ity izay toy mandritra ny fotoana maro dao raha tsika ny tati-baovao ny Faniry Andrenarivo eo amin'ny sary sirindratsariny mbola avatsara olona manodidina ny 500 isany tonga ny zafasalamana nandritra ny etsika fizaham-pahasalamana maimaim-poana izay nitanterahany tiako i Madagasikara sy ny candidat Ravalomanana Tojo teto amin'ny fokotany Soavy Masoandro androany anampiana ireo anatin'ny fahasahiranana kanefa mandalo tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao no antony izao etsika izao zava-dehibe loatra zao ny atoako amin'ity sy karakaraiko angatahako fanampiana dia ny fanafody ny fanafody rehetra lasa ty etoako daholo tsy zarery nanao antso aho tany amin'ny 5e arrondissement ihany dia be da be ny nanampy dia reny alefako aty aminareo reny reo izy reo zao le fanafody saksanareo fanafody reto ambadiky reto dia zava-dehibe tokoa ny fandavantenanareo fa zao zavatra mba tiako resahana aminareo aty amin'ny Ambohidrazana aty sy le tanàna iva ireny le tension daholo no mahazo anareo ny akamarony tsy mahagagy zany fa le fahasahiranana ara-pivelomana andrindrindrindra le tebotebo lava amin'ny fandripahalemana tsy fampitsakafo moa zany dia tsy hitatsozy ilazana azy dia zay mahatonga an'io efa mitady hevitra ihany izay hoe ahoana re aloha satria fahasalamana voalohaka reny ahoana reny atao fa mbola hitady hevitra tsy mitsahatra hatreo tsy hoe anaovana propagande ty zay io ihany natao fa hitady hevitra mihitsy zay hoe ahoana tena anaovana azy manerana Madagasikara indrindra fa eto Antananarivo zay ny fiakaran'ny tosidra amin'ny ankapobeny ny tena mahazo ireo mponina ety antoerana izany dia noho ny rari-tsaina sy ny fahasahiranana izay araha mahalala ankehitriny fa eo ihany koa ny loto sy ny fako izay miteraka aretiny taovam-pisefona tao anatin'izany ihany koa dia isorana manokana ny candidat Tojo Ravalomanana satria dia nanolotra izy ho santatra izay fiaraha-miasa amin'ny vahoaka ny Soavy Masoandro izay ho santatra ny zavatra iarahana ao arindrina kely ao rehefa tonga somatsara eo amin'izany toerana izany dia nanolotra izy fizaha-pahasalamana maimaim-poana miaraka amin'ny fanafody dia nisy olona teo amin'ny 500 teo eo zany afaka nisitraka izany noho ny nahita maso izany filoha Ravalomanana ny zavatra nisy tao dia ny anisan'ny maro tao ankoatra ny arety maso dia atao koa ny aretin'ny fitaovam-pisefona ary indrindrandrindra ny aretin'ny mahakasika ny tosida miaka-midina le tosida na ho an'ny ankizy tanora ara satria zao ny antony tsy mahita ny anohanin'androany tadiavin'androany fitahitainana lava amina resaka tsy fandripahalemana ny asa tsy misy tsy vonjy tavanandro izao etsika fizaham-pahasalamana maimaim-poana izao fa hitoy hatrany anampiana ireo olom-pirenena indrindra ireo manana toe-batana marefo ny fahasalamana raha teo izay isany laharam-pamehana ho an'ny candidat laharana faefatra Ravalomanana Tojo
vaovao ny antoko politika sy ny fiatrenany fifidianana kosa indray dia nanambarany teo anivo ny antoko safidiny Madagasikara fa ny mahasoany sy mahatsara ny vahoaka ho famparotsona ny firenena no tanjon'izy ireo nandritra ny fotoana maro izay nijoroana amin'ny mahantoko azy. Noho izany manoana tsy misy fepetra ireo kandida ho ben'ny tanàna eto Madagasikara izy ireo izay hita fa manana foto-kevitra mazava amin'ny fampandroana ny tanàna sy ny sohiombonana izy ireo raha ny fanambarana atrandy. Tafiditra ao anatin'izany ny kandida Ravalomanana Tojo izay atolotry ny antoko tiky Madagasikara toana ny vovonana firaisankina eto Antananarivo renivohitra, ny kandida Rivo Rakotovao izay atolotry ny antoko hery vaovao ho an'ny Madagasikara ao Mahajanga, ny kandida Nora Ratsiraka izay natolotry ny antoko MTS fatoana ny vovonana firaisankina ho kandida ben'ny tanàna ao Tomasina, ary Toky Arlanto Andrianarivelo izay kandida avy amin'ny antoko tsy miankina ao Anteiroka. Manentana ireo mponina voakasika ireo toerana misy ireo kandida ireo arak'izany ny antoko safidin'i Madagasikara andray anjara mavitrika amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny 12 Desambra ho avy io ka tsy salasala andro-tsabato ho an'ireo kandida voalaza etsy ambony izay hita fa manana viana ampandrosoana ny tanàna sy ny komina misy nirotsahany izy ireo. Mbola eo amin'izay tontolo ny fifidianana izay atrandy dia mitoy ny fitsidiana sy ny fanohanana kandida ataon'ny filompanorona ny antoko tiky Madagasikara amin'izao fampelezan-kevitra izao. Komina 12 mandrafitra ny distrika Nambodratrimo no nidinana ifotony nanentanana ny olona indray anjara mavitrika sy andatsabato ho an'ny kandidatimy. Fotoana ihany koa nandraisana toromarika hiatrehana ny fifidianana manoloana ireo fanapahan-kevitra maneho ya tsy siny mangarahara amin'ny fifidianana indrindra ny fanentanana amin'ny fiarovana ny safidim-bahoaka. Ndao arahantsika ny fanadihadiana sy ny tato-baovao ny ando miaratina. Feno ny fandaharam-potoana ny Filoha Ravalomanana ho omaly tontolo andro. Komina 12 mandrafitra ny distrika Nambodratrimo no notsidihana sy ny lalorana ireo kandidatima sy ireo mpanontsaina miaraka aminy mandritra ny fifidianana. Nafana ny fandraisana ary nahavelom-bolo sy nampitsiry indray ny fanantenany vahoaka maro miandrandra fanovana. Resy latra ny rehetra fa ny kandidatima ihany vaholana hitondra fanovana tena izy miaingeny fotony amin'ny alalan'ireo vinanasa mifantoka amin'ny marary ny vahoaka. Nanomboana ny diteny Mery Mandroso ny toteny Ambatolampitsima Fotsy, Ivato, Anteiroka, Talatamaty, ny zotrana ka ny Ambohidratrimo, Anosiala, Mahitsy ary ny farana teny Mananjara. Nitarika ny diny araka tamin'ny kandida sy ny solombavam-bahoaka ny Filoha Ravalomanana. Madagasikara andemato marka Ravalomanana mandare donsika ni andemato fluazana marka Ravalomanana miaraka amin'ny député vita eto Ambohidratrimo andemato Mandra Benirina sy ny kandidana eto tiky Madagasikara eto Ambatolampitsima Fotsy tsikiza hitavatavam tsikiza andetro tany kandidatsika ho ben'ny tanàna izy tsika izaka maikana aitika sena
mazava ny toromarika avy amin'ny flora valmanana mila mailo ny rehetra manoloana ireo tetin-dratsy sy fanapa-kevitra mampametraka ayay mazava ny voalaza fa tsy manara-dalàna ny délibération no raisin'ny seni anitarana indray ny fahafahan'ny olo-pirenena mangataka ny soratra anarana amin'ny lisy-pifidianana amin'ny 4 desambra izao raha tokony efa nifarana 30 novambra lasa teo izany ny tariny rarao indray a lay fahazahoan-dalana misoratra ao anatin'ny listy mifidy nefa le fotoana anaovana azy tekniquement tsy mety intsony raha vao nitariny ary tsy mifanaraka ihany koa zay ny zavatra fanarahana raha nandeha tany zay a tamin'ny fahatelon'ny volana oktobra niona tamin'ny président seni sy reo le miara-miasa amindreo ary zay a délégation zay nitariako de mifanaraka fa hoe rehefa manao anty fantarana ny listy ty zay satria tokony janona tamin'ny 12 May izy io de sokafanao azy tao indray de hoy zay hoe tokony mandeha individuel na mandeha tsiraray le olona maka n'lay ordonnance any amin'ny tribunal fa nendrareo olona anankiray mitondra olona efa-jato zay nafantarana le olona zany tonga de mahazo an'lay ordonnance izy a de makany amin'ny seni a de soratany seni ao anatin'le boky a de fa voasoratra ao izy a de eo an'izay zany nifankahita tafiditra daholo le olona tokony tsy hifidy amin'ny eo amin'ny tanàna noho izany zany a manao fanambarana mazava tsara amin'ny malagasy rehetra mananjo hifidy a mailo ianareo tena mailo isika tena mailo fa tena tsy naposiky mihitsy hoe manana toetsaina ohatr'izany reo zanana tena hoe seni ohatrany any amin'ny sadeka any amin'ny union africaine na any an-dafo hoe tena mba mijorany tena fahaleovatenany tsisy lozy mazava tsara ve zany e zay afatra apetrako amin'ny roger vahoaka malagasy zao teniteneniko eto amboma mery mandroso zao tena miaka manerana madagasikara satria tena ahoana natongoavan'ny satria zany a raha amin'ny 4 amin'ny faefatra ny volana desambra vao mifarana lay fisoratana anarana eo izy a vao nda natota ny listy mpifidy eo izy a vao natota ny carte d'identité carte électorale ahoana natongavany aty mery mandroso an'io lalana ratsy be io ary tsy vita an'izany fa araka ny lalàna de tokony mbola manao arrêté final izy mamarana tsara miaraka amindreo société civile sy miaraka amindreo le mpanao politika rehetra zay tokony fanaraka izahay isika président ny antoko a na ny solotena azy milaza hoe ekenay ty listy mpifidy ty fa reo marina izy tsy maintsy misy azay fotoana zay de ay zany nanaovana azy arsenia anova ny tantara ny candidatima rehetra anao ny fomba sy ny ezaka itondrana vahaolana ho an'ny marary ny vahoaka miaingy amin'ireo filana fototra ny fotony miaingy ny rahatao ny fampandrosoana andraindray ny maro anisa tsy ho tratra nefa ny tanjony raha tsy tonga maro mandatsabato ho azy ireo ny olo-pirenena ny 12 desambra ho avy izao tsy mijanona eo fa mitaky firaisankina sy asa avy amin'ny rehetra ny fiarovana ny safidy aoriany latsabato ka tena isen'ny fahamarinana iatohana fampandrosoana maritra eto amin'ny firenena lafomavao makasika ny tontolo ny asa fanaovan-gazety kosa indray dia mbola mitohy ny fanoliana mpanao gazety tsy ahafahana mitrandraka vaovao ka mampita izany amin'ireo olo-pirenena atetsy amin'ny fokotany Ambotrakely no nisy tranga izay nanahirana manohitoina ny fahalalany asa fanaovan-gazety ary manohitoina ny azony olo-pirenena ahazo vaovao noroainy se fokotany avy hatrany ny mpanao gazetinay sy ny apakasarinay tsy nisy fampiresahana milamina ny kasa anao fanadiadina momba ny karapifidianana tena anivony ity fokotany ity vaovao izay manohitoina ihany koa ny fahalalany asa fanaovan-gazety ndo rahatsika ny tady vaovao mahakasika izany tsy mety zany ataona mandroaka anina zany tsy mety zany mandroaka olona zany ina aloha le ordre de aza maka le ordre de mission aza aloha anao maka ordre de mission aza maka an'izany afaka maka an'izany zay aza lisina laina toetra feno tsy fanajana fandroana avy hatrano nahazo ny mpanao gazety sy ny pakasary avy eto amin'ny MPS rehefa tonga teto amin'ny Braony Fokotany Ambotrakely ny maraina teo nikasaka vaovao makasika ny fahazotoan'ny olo-pirenena maka ny karapifidianana sy ny rindran-damin'ny Fokotany amin'ny fizarana ireo karapifidianana ary ny fanomanana ny fifidianana ny mpanao gazety rehefa avy nanontany
ny anaran'ny fahita lavitra nefa izy ireo dia niova firesaka avy hatrany ny vatravatrana ny tany ordre de mission ny tompona andraikitry ny fokontany tao an-toerana ary dia ny afara tamin'ny fandrohana ireo mpanao gazety avy hatrany zany tsy nisy ny fifampiresahana azo natao tsy mety zany ataona mandroaka hanina zany tsy mety zany mandroaka olona zany ina aloha le ordre ady aza maka le ordre de mission aza aloha anao maka ordre de mission aza maka an'izany aza afaka maka an'izany zay aza lizina lainy manina raha atao ampanajana le za manina raha atao ampanajana le zavatra fa tsy tonga ditinao am'izany fa fantania tsotrany hoe manao ahoana karaha-pifidanan'olona via afaka alaina am'izao mbola tsisy para-pifidanana tonga mbola le taloka tamin'ny législatif tamin'ny députation be daveny tsy nany ny zon'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety no voatotohina tetỳ Ambohitra kely voatotohina koa ny fahalalan'ny olom-pirenena mahazo vaovao indrindra fifidianana ny resaka eto ka iantsona ireo tompona andraikitra mahefa hijery akaiky ny trangan-javatra toy izao. Vao makasika ny toe-karena kosa indray tandindomondozany sosialy sy ny toe-karena eto amintsika vokatry ny tsy fametrahan'ny fanjakana pakiady matotra ara-politika ho amin'izany namafy iparaina Auguste Androany fa voafehy ara-toe-karena Madagasikara ary izany no isan'ny olana goavana ahina mafy ny fifanarahana ambadika ataon'ireo orinasa mpamatsy-solika eto amintsika sy ny mpitondra fanjakana kanefa ny vahoaka malagasy no izaka ny vokatra izany toaratsika ny tadi-baovao eo misary sindratsariny ny aratanjo mananontana ny fipoahana ara-sosialy manoloana ny olana ara-toe-karena eto amin'ny firenentsika sahirana ny ankamarony malagasy ary mafy no ianan'ny malagasy ankehitriny saingy mbola ho mafy noho izao no anjo atsoatsy tsy ho vita mora ary izy fiantraikany lalina amin'ny sosialy mahoaka no fiakarany vidin'ny solika eto amintsika na inona ambara na inona ambany dia ambany anefa ny fahefa amin'ny vidin'ny malagasy kanefa mbola iantraika ny fiakarany vidin'ny solika sy ny vidim-piainana mampanamafy ny mety isina fifanarahana ambadika eo amin'ireo kompania mpisehatra amin'ny solika eto amintsika sy ny mpitondra hoy ny diplomaty Paraina Auguste firenena afrikana mitovy amintsika i Senegal ary tsy mifanalavitra otrikarena ny firenena rotota ainy Senegal ny mitrandraka ireo arena voajanahary ao aminy ho tombontsoan'ny toe-karem-pireneny ho iatrany ny fanazavana misy explosion sociale dia ondray va hiteny hoe ny mpanohitra ny mandamosina io sy ny mpanohitra andamosina io fa hoenzana zavatra ho azo vahoaka hoe hiakatra ny resaka zirama mandeha koa ny vérité des prix amin'le resaka carburant rehetrarehetra zany hiakatra daholo ny viditra dia iny koa zany tsy misy fiatraikany aty amin'le resaka sandam-bola asika dia vao maika koa vao ame mafy koa misy cercle vicieux le izy zany vao maika ame mafy koa zany le inflation importé satria chaque zavatra importé daholo asika ny resaka carburant io zao afaransika daholo anio ary zay mahagagagaga ana amty firenena ty inona ny zavatra miseho tsisy miresaka mihitsy ny hoe exploitation na gaz na pétrole misy an'io gaz io efa misy gaz io ary amin'ny iry morodava tioliara sy namany isakaraha igny mahaboboky to sy namany isika ny hoe plateau anankiray mitovy ny Mozambika mitovy isika ny Mozambika io zavatra mitovy Mozambika zao fa andeha isitrakina anazy andeha isitrakina anazy Mozambika sika zany ohatra hoe sisy manao asa misy lobby ve ataona zala pétrolier hoe aza manao nareo fa aminay ty amin'ny vidy de eo asika de tena mahagaga misy asika atika de ohatran'izay koa le hoe sy fahatarany fanaovana barrage amizay de resaka pétrole ihany no ampiasaigny ampandehany machine énergie amin'ny énergie zany zao sisy énergie hydroélectrique fa énergie thermique ihany no ampiasaigny mampisalasala be le mampieritreritra ihany le zavatra misy ny fanjanahana ara-toe-karena ankolaka no tena olana ho an'i Madagasikara ohatra kaiky ny resaka fitrandrahana gaz manana izany isika any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny ary voapirofo izany saingy mahagaga fa tsy misy tetikasa ho fitrandrahana izany ataon'ny mpitondra eto amintsika ho iatrany ny fanamafisana mandeha koa moa le hoe ohatrany hoe manaraka misy ny accord de Paris aza mananao énergie fossile sony anareo énergie fossile na gaz zany na pétrole na charbon nefa na américain manao ny japonais izy ny tena mampiasa énergie fossile zao
raha seryza raha firenena lehibe io mampiasa gazetesista ataonabagna anazy manao zy fa hoe isika zana mifadiveriny ary misy pays africain sasany tsy manaraka anio a Sénégal ataony anina anazy manao ihany izy ny Mauritanie manao pétrole manao gaz efa tafavoaka mandeha croissance 2 chiffres daholo zao ohatran'ny Mauritanie zao sika ty de eo tena mampalahelo sika ny tena magnino fa tena hoe misy ny tena efa misy io mahaboboka io de efa hoe efa nisy nataony exploitation ny chinois efa ao io de hoe azalogna eo resaka gaz zany resaka gaz zany daholo io moa de hitasika ny huile lourde moa sy roa de mbola misy manafatra asika nefa misy ao be milanga ao zavatra ohatran'izany daholo mila lamagna amin'ity firenena sika ty mbola maro ny ezaka mila tratrarina amin'ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara olana ny vidin'ny herinaratra ho hiatrany paraina Auguste 5,700 amin'ny vahoaka 5,20 tapitrisa monja nefa no mahazo herinaratra ary tato anatin'ny roa taona dia tsy nitsahatra amin'ny totongana ny fanjifana izany noho ny fahatapahan-jiro matetika isan'ny lafo indrindra ty Afrika ny vidin'ny herinaratra eto amintsika mikrosofana ny toekarena ary izao tandindomondoza izao indray noho ny tsy fametrahana politika mazava ho amin'izany hoy ny fanamafisana makasika izay indrindra dia mampanany ankamaroany malagasy ny mety ho fiakarany vidin'ny solika izay fototra iray ampidangana indray ny vidim-piainana eto amintsika ankoatran'ny lalana dia miantoka ny fivezivezen'ny olona sy ny vokatra ny solika raha hiakatra ny vidin'ny solika dia tsy azo odivirana sy ialana ihany koa ny voka-dratsiny izany izay antefa amin'ny malagasy tsirairay ndo rahantsika ny fanadadiana momba izay tsy ho zakaranova ny fiainam-bahoaka ho any amin'ny aizina ny mety ho fiakarany vidin-solika R100 isaky ny litatra isam-bolana anatin'ny fotoana tsy voafetra ho voakasika izany avokoa ny olom-pirenena tsirairay ny sehatra rehetra ihany koa hiakatra ho azy ihany koa ny vidin'entana sy ny saram-pitaterana le izy moa ve zaka aveo raha vao zakaina io zaka foana fa mifetraikany ary ambilany ho hita satria misy zao ny olona tsy maintsy asa dia tsy maintsy mandeha foana dia tsy maintsy voatery izany tsy maintsy mandeha dia ny dépense zany lasa mitombo fa ny zavatra ao an-trano zany tsy maintsy inona moa zany milasaka zany ny zavatra iainana ao an-trano le izy zany arakaraka ny hitanao vola miditra raha be vola miditra dia mandrositsika na hiakatra ohatrinareo fa vola miditra mivitsy mpiasa mivitsy dia dika za zany vola kely eto mihodikotina dia vola kely ananana mihodikotina io zany tsy maintsy tsisy azo azy raha vao miakatra solika dia tsy maintsy miakatra tsy vita azy hoe firerery miakatra hatramin'ny vidim-piainana ray manontolo zany miakatra foana mampanahy ireo mpampiasa lalana izay mpanjifa solika ihany koa ny mety ho fiakarany vidin-solika ho sarotra ary amafy ho izy ireo ny fitadiavam-bola aorian'io fampiakarana ny vidin'ny solika io mety akatsakatra koa zany anay zao manomboka zao ny frian'le olona mpandeha aminay zany laza nazera laza tsy ny malahelo amin'izy tokony zany hoe mijanona eo amin'io any mpandarina zera tsy miaina mihitsy manao amin'le le izy satria raha hiakatra izy dia lasa nan'le olona rehefa riritsa hitaingina aminay hoentinay zany dia indrindra nefa zany tokony mba hoe mijery zareo mpitondram-panjakana mba najanona izy anidina raha tokony ataony zareo fa tsy hampiakatra an'le solika tsy mety zany aminay no satria vidim-piainana tena miamisonitra isan'andro ianany nefa ny gasoil zany atao ahoana ka tsy maintsy miakatra moa versement rehefa miakatra ny gasoil nefa ny vola noka mety tsy misy ty 10 sy ty ihany ty rehefa tsy vita ve dia vao maka miakatra any tsy mety aminay io raha zany misy tsy mety aloha maintsy miakatra daholo ny rehetrarehetra vidim-piainana tsy maintsy miakatra daholo ny vidim-piainana rehetrarehetra tsy maintsy tsy tokony hanasarotra ny fiainam-bahoaka toy izao no anjara asan'ny mpitondra ho hiatrany ireto farany fa ny hanasoa sy ny hampandroso ny fiainan'ny vahoaka mangataka amin'ny fitondram-panjakana zany mba piainan'le solika na hoe mijanona amin'io any fa tsy mety aminay fa zay nefa nohanonay androany dia tavinay androany dia fa tsy mety aminay le izy mamangalaka tompona ndraiky tsa fiainana ty fa misarotra vidim-piainana miamisonitra karaha mampiasa tsy miakatra mamangalaka tompona ndraiky tsa mba hijanona amin'izao raha mamety no atria na karama na ny fiveloma zany ka mematy zao inona moa fanetananao fa tsy miankina amin'ny tompona ndraikitra raha ohatra zany miakatra ny vidin-solika dia miakatra daholo vidim-piainana fa fanalefahana an'le izy zany tokony ataon'ny mpitondra tsara ny manamarika
fa ny volana jolay teo no nahitana fiakarana ny vidin'ny solika, tsy faina misarany 707 ariary ny gazoal, ny essence kosa izay sandaina 705 ariary ary ny petrol izay sandaina 302 ariary. Manampiakatra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana ireo mpiasan'ny voamera pirenena maneho tena misana ny zon'olombelona na ny SNIDS misa 4 izay tsy nandray karama nandritra ny 1.3 volana. Namafy izy ireo fa iaro ny zon'olombelona no antom-pisian'ny SNIDS koa tokony ajaina ireo lalàna izay arovany. Raha ny fanazavana atrandy dia nolazaina fa tsisan'ireo mpiasa ao amin'ity sehatra ity izy 4 am'ralahy reto raha nitaky ny karama 1.3 volana io. Ndo rahantsika ny tady vaovao makasika izany. 1.3 volana tsy nandray karama, fandrirarana no nataon'ireo mpitantana. Rehefa tonga nangataka ny tamin'ny karamanay izay, olona 4 no voakasika ity tsy fandraisana tamin'ny karama, dia ho anivon'ny sampana piaro ny zon'olombelona ity raha ny fanazavana. Ary efa nisy ny fampiakarana ny raharaha teny anivo ny fitsarana. Ny tena mahagaga amin'izao raharaha izao raha ny fanazavana atrandy dia voalaza mazava ao anatin'ny fitsipika amin'ny FNIDS fa ny fanjakana no miantoka sy mamatsy arabola ity fikambanana piaro ny zon'olombelona ity. Raha ny fanamafisana nataon'i Maurice Ndremaso, iray amin'ireo olona voakasika ny tsy fahazahoana karama, dia nolazaina fa tsy isan'ny mpiasa ao amin'ity voamera ity izy ireo, ka izany no antony tsy nahazahoany karama. Satria manko ny firafitra ny zany dia misy ny avy amin'ny société civile fiarahamon'ny pirenena, dia misy ny avy amin'ny solitena mpanjakana, misy ny avy amin'ny maromaro zany. Dia zahay zany avy ao amin'ny société civile manana sista anankiray dia ny tenako zao miteny zao. Dia misy koa zany avy amin'ny fikambanana hafa manana sista anankiray dia manana problema zany zay satria fa 1.3 volana tsy nandray karama no ny antony tsy fantatra. Nefa ny fantatra dia hoe mireglema intérieur zany fanjakana miay manontolo ny arabola any SNIDS zany. Dia no ny antony tsy fantatra zany dia tsy nazo zay fa efa nametraka ny fitoriana, efa nametraka ny taratasy rehetra eo anivon'ny fitsarana mba hahafantarana ny tena marina satria ohatran'ny tsy normalina kosa hoe resaka zon'olombelona ny resaka nefa izahay misahana an'izany ray ary no voahitsakitsaka dia apetraka amin'izy ary le fitoriana, le fitaraina ho aminay. Nefa zay miasa anisan'ny asanay zany zay hoe mandray isan'andro ny fitarainana sy ny fitoriana avy any amin'ny olona zay mahatsapa fa hoe voahitsakitsaka ny zony. Zao nefa anay rehefa tena tratra tsy hita hoe iza ny tena miandraikitra anay zany fa na izany naja moa zany dia manantena faindriny fitsarana fefenam-pelantanan'izy ireo le izy dia miandry ampahatoniana zay hoe mety ho vokatra zay fitsarana zay. Tsy nahazahoany mpanazavana kosa ny teo anivon'ny SNIDS manoloana izao raharaha izao. Andrasana ihany koa ny valin'ny fitoriana izay napetraka ireo mpiasa 4 eny anivon'ny fitsarana. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia tsy tamboisaina ireo sekoly tsy miankina ankehitriny eto amintsika. Tsy vitsy kosa nefa ireo sekoly tsy manara-dalàna ka mety tsy hatomombana ny fampitana ny fampianarana izany. Mampanany ho avy ny sekoly manoloana izany raha tsy misy ny fandraisana andraikitra aingany. Sitraka Ratovina Mbinitsoa sy Tahirinena no mitatitra ny antsipriana izay. Mitombo isa ireo karazana sekoly tsy miankina eto amintsika. Maro amin'izy ireny no tsy manaraka ny fianatra takiana maha-sekoly azy, saingy mbola mitsangana sy mahazo ny fahazon-dalana isokatra. Maro ireo zaza malagasy no manao fahalalana eny amin'ireo sekoly tsy miankina satria tsy maharaka ny sekoly miankina amin'ny fanjakana. Lesoka tsy mampivoatra sy tsy mampahombo ny fampianarana ihany koa ny rafim-pianarana misy ao aminy, indrindra ny tsy fanomezana fampiofanana ireo mpampianatra izay anampy ankizy maro anatin'ny sekoly. Fitadiavam-bola no hamaritana izany. Tany an-domondoza nefa ny fampianarana rehefa tsy zarizary ny fianatra misy ao aminy. Misy manara-dalàna, misy koa nefa tsy manara-dalàna fa ohatrany hoe na amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra raha ohatra raha amin'ny parité misy anay izao dia nisy école ankiray izay dia ohatra saika namindra ny zanany daholo tena ohatrany tsy ara-dalàna ohatrany hoe fanampiretana fotony amin'ilay ankizy amin'ilay resaka okolo azy nefa ilay fampianarana hita hoe tsy ampy dia saika nafindra daholo mihitsy ary ny sasany ny ankamaroany namindra mihitsy any ray aman-dren'ny sasany. Mety mahatonga an'ilay lesoka raha mifahazoaka azy azonao, mety hoe tsy ampy angamba ilay karaman'ilay mpampianatra dia lasa ohatrany hoe manao misy fahatarana be mihitsy zany no tsy fampian'ilay izy. Zay zany tena hitako lesika. Eto amintsika zao
be dia be ny école privé tsy manara-dalàna tsy manaraka ny fototra be dia be ny mpampianatra amin'ny zareo reny tsy manana fiofanana manaraka an'ilay zavatra ampianarina ohatry hoe CPE ny anana nefa izy mampianatra ankizy hanala BEPC dia mipongatra be ilay izy satria lasa mandeha ho azy fotsiny ilay fampianarana amin'izao lasa goragola be tsy misy ninina ara-dalàna intsony amin'ny resaka io tady lasa tsara eny fanjakana moa ny fianarana amin'izao lasa ena raha moa ny teti-bolam-panjakana ka lasa normal raha tsy zarizary dia mipongatra ny école privé. Antoka mampandroso ny firenena ny fampianarana tompona andraikitra ho amin'ny fahombiazana avokoa na ny ministera misahana ny fampianarana na ny tompon'ny sekoly ireo mpampianatra ary ny ray aman-dren'ny mpianatra. Ny vahaolana hitako izao mba hanavotana ny fampianarana eto amintsika voalohany indrindra aloha ny ampitomboana ny teti-bolam-panjakana amin'ny resaka fampianarana dia hatsarana ny fampianarana eny amin'ny école-mpanjakana indrindra satria amin'ireny mora kokoa ny ara-dalàna ireny kokoa no ambany kokoa ahafahan'ny ankizy idiran'ny olona rehetra misarangany rehetra mba hampamoramora kokoa ny idiran'ny ankizy amin'ny lafin'ny fampianarana mba hampandroso ny firenena ihany koa ahena ny isan'ireny école privé reny dia verifiena tsara hoe ara-dalàna ve izy ireny satria ny fampianarana tsy tokony atao goragora satria amin'ny alalan'ny fampianarana no fampandrosoana ny firenena. Ny zao fanentanana hitako dia tokony hoe ampifandanjandana ny écolazy ny karaman'ny mpampianatra ireo zany ny hitako hoe azo entanina hoe atao mba mifandanjandana ireo dia miasa tsara ilay mpampianatra. Mila drafitra matipaika araka izany ny fanaraha-maso sy ny fanomezana lalana ireo mpisehatra amin'ny fampianarana mba ahafahana mitazona araka ny tokony ho izy ny lentan'ny fampianarana sy ny kalitaon'ny fanabeazana izay fototry ny fandrosoana. Maresaka iraisam-pirenena manao fitsidiana tampoka atao Kiev omaly ny chancelier Olaf fitsidiana faharoa nataon'ity mpitarika ity hatramin'ny nanomboan'ny ady tao Ukraine. I Allemagne no firenena faharoa lehibe indrindra hampanoana ny Ukraine aorian'ny États-Unis. Niteraka fanakinana maro tao Allemagne ny fitsidiana nataon'ity mpitarika azy ireo ity. Atao raha tsika ny famotinana izay vaovao izay. Tsy nandeha tana-polo ny chancelier Olaf Scholz raha nanao fitsidiana tampoka atao Kiev fa nitondra fanampiana fanampy mitentina 500 tapitrisa euro fanampiana ara-pitovam-piadiana izay atolotra ny farany volana desambra ity raha ny fampanantenany Berlin raha nitatitra ny ataon'ny mpanao gazety iray tao an-toerana. Niaraka tamin'ny filoha Zelensky Olaf Scholz tamin'ny fotoana io nitsidika ireo naratra vokatry ny ady tao an-toerana. Napanantena ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky ny chancelier Allemagne fa tsy ametraka fepetra Ukraine io Russie raha misy ny rana fifanarana ireo tonta isy ny fandripahalemana maritra. Teo anatrehan'izany namaly ny filoha Ukrainiana afa tsy maintsy amin'ny alalan'ny diplomasia matanjaka nisy ny fihavanana miaraka amin'ny Moscou taorian'ny fanambohitra Rosia efa ho telo taona izao. Ny antsoan'ny Allemagne ihany koa ny tenany tsy hampiana ny fanohanana ny Ukraine amin'ny taona 2022. Heverina mantsoa izy fa fototra goavana ho an'ny Ukraine ny fanohanan'ny Allemagne azy ireo indrindra ny arabola ho ihany Volodymyr Zelensky nanamafy. Tapitra ny fampalalam-baovao antsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka kanona nanaraka izany ny hatramin'ny farany ny fandaharana saila zao no arainao aoriana izao fampalalam-baovao izay kosa ametraka ny soafatsara veloma tompoko.